Tsy mety izao fanariantsika fako eny amoron-dalana izao fa mandoto ny toerana misy antsika satria io no azoantsika andrivotra madio ka tokony mila ao hatsaraina mba tsy hariana eny amoron-jiaka ny fako sy ny eny amoron-dalana mba hitsinjovantsika n'izany fahadiovana izany. Ary koa mba tokony andesina ary amin'ny fanariam-pako ny fako rehetrarehetra any amin'ny lava-pako ka ndao ary hiara entana isika rehetra fa indrindra isika tanora na eo koa aza ianareo ray aman-dreny rehetra mba tsy hanao izany fanariam-pako izany eny amoron-dalana fa aterina ary amin'ny fanariam-pako mba hitsinjovantsika ny fahadiovana satria io fahadiovana io no antoky ny fahombiazana sy fahasalamana ihany koa. Ary betsaka zao ny vahiny aty amintsika surtout ireo vahiny manao mpizahatany aty amintsika ka mila izany fahadiovana izany fa raha tsy misy izany fahadiovana izany dia mety sisy aza ireo mpizahatany avy aty amintsika satria ireo no mety azo antsika zavatra tsaratsara kokoa ihany koa.